Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny Vondrona Mifampitantana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantsy no masina dia ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Dia manolotra izany fiarabana sy firaritso izany ho anao izay manaraka ny onjam-peon'ny radio vaovao Mahasoa indray izay riavana. Hivavaka isika. Isaorana ihanao Jesosy ny fitiavanao sy ny famindramponao satria izany no mahatoy izao anay. Misaotra midera makalasa makasitraka anao izay noho ny hatsaranao, noho ny alem-piazanao, no mahavo indrindra, no mahabe fitiavana anao. Misaotra indrindra noho ny amin'ny ity fandarana ity izay afaka tanterahana indray, ahafahanay miombina amin'ny fandinihana ny tenanay sy ny fandinihana ny teninao, ahafahanay maka ny lesona hoentinay miaina anarahanay ny sitraponao. Dia mangataka izay ny fanahinao masina no ataovy ao anatinay tsirairay avy, ary dia sasao ho afaka amin'ny fahotanay sy ny helokay rehetra izahay. Dia ianao no anjaka ao anatinay ka hiasa ao anatinay, hitarika anay, mampianatra anay amin'ny marina rehetra. Izany no ankatahanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Tamin'ny herinandro antsika dia niresaka hoe misy ny feo ny hevitra izay nalefanareo mpiaino taty aminay. Fa rehefa niresaka antsika tamin'ny herin'iny dia betsaka ihany koa no mbola naneho ny heviny, nangataka fanazavana, mangataka fanampiana, maneho ny heviny ihany koa mikasika ny tokony atao manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana iainantsika izao. Misy moa ny mampahery amin'ny alalan'ny izao fandaharana izao, fa misy ihany koa ireo manankina. Izany moa zavatra misy foana izany, ka tsy voatantara eto daholo ny zavatra rehetra izay nambaranareo, fa voaray soamantsara ilay izy dia mandinika, dia mieritreritra izay tokony atao manoloana ny hafatra avy any aminareo izay, na tamin'ny alalan'ny SMS, na tamin'ny alalan'ny antso mivantana. Dia hitantsika eo izany miandalana iny ihany ny fanatsarana rehetra sy ny fanampiana ny fanazavana rehetra izay angatahanareo. Fa mikasika ny zavatra izay nolazainareo tany dia nisy zavatra vitsivitsy indray no ambarantsika androany. Andeha aloha jerentsika ny tenin'Andriamanitra araka izay hita ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo. Timoty faharoa toko fahatelo manomboka eo amin'ny andininy, manomboka eo amin'ny andininy voalohany no vakiantsika dia mijanontsika eo amin'ny andininy fahafito. Timoty faharoa toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: vaoaka ho fantatrao izao fa any am-parany ihany ny olona dia hisy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, mitenin-dratsy, tsy manora isy ireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahompo, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireny koa dia alaviro, fa isan'ireny ny misokosoko, miditra ao an-tranon'ny sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala,
vesaran'ny fahotana amin'ny filana maro. Ray masina, mahamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Izao no voalazan'ny namantsika anankiray izay nandefa ny hafatra taty aminay. Ny ankamaroan'ny zavatra izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izao andro iainantsika izao dia efa tanteraka avokoa. Zay zany no voalazany. Anisan'izany ozy izy ilay noresahanao tamin'ny heriny izay voalaza ao amin'ny Romanina. Dia anisan'izany koa ozy izy ity voalaza ao amin'ny Timoty faharoa ny andininy ny toko fahatelo eo amin'ny fanombohan'ny Paoly ny epistiliny eo amin'ity toko fahatelo ity. Ary dia anisan'izany koa izy ny voalazany amin'ny Isaia hoe firenena mpanota, olona mavesatreloka sy ny sisa sy ny sisa. Izay no lazain'ny namantsika anankiray izay nandefa ny hafatra voalohany tamin'ny herin'ny androany. Mbola tao anatin'ny fantarana moa izy dia efa nandefa ny hafatra. Dia nangatahana hoe tokony ho ampatsahivina ny olona matetika ny mikasika ny mahakaiky ny fiavian'ny tompo. Ary porofon'izany ny fahataterahan'ny hafatra rehetra izay omeny Jesosy Kristy mialohan'ny haviany sy ny hafatra rehetra izay nomen'ny apôstôly sy nomen'ny mpanoratra ny baiboly. Anisan'izany ity voalaza ao amin'ny soratany Paoly ho an'ny Timoty ity. Azo lazaina fa anisan'ny faminaniana ny zavatra ho avy ity ambarany Paoly apôstôly ity. Faminaniana ny amin'ny zavatra izay hitranga ty aoriana ary tena hita mihitsy hoe efa tanteraka avokoa ny fiavian'ny tompo sisa no andrasana. Fa ny ankabetsahana zany azo lazaina hoe efa vitsy dia vitsy sisa. Ohatra hoe ny masoandro ampidiana ho aizina, ny volana ampidiana ho rà, ny kintana hiraraka. Zany zao mbola tsy tanteraka sisa fa ny ankabetsahana dia efa hitantsika avokoa, miara-mahita an'izany tsika rehetra. Dia ny anankiray koa dia niteny ity zany roa niresaka n'ity zavatra ity tamiko fa ny anankiray misy mpanompon'Andriamanitra niresaka tamiko ny vatana, mitara ny zavatra henony sy zavatra hitany. Fa ny anankiray nanefa ny zareo tamin'ny ny atsory zareo zany ohatr'izao ny zava-misy mampalahelo. Ka ho resintsika manokana le eo amin'ny andininy fahadimy. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Io zany. Timoty faharoa toko fahatelo ny andininy fahadimy. Manana ny toe-panahy, manana endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Zao io zany dia zao lay olona heverina sy mihevitra ny tenany fa mpanompon'Andriamanitra, kristianina, mpivavaka, eritreretina fa olona tena ao anatin'ny finoana. Kanefa ny fiainany mifanohitra amin'izay satria mandany herin'Andriamanitra sy mandany heriny, zany hoe endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra zany. Zany hoe mifanohitra zany ny zavatra iainany. Raha jerevanao izy ohatran'ny hoe mpanompon'Andriamanitra, ohatran'ny hoe kristianina. Fa rehefa tena jerenao akaiky ny fiainany, fantarinao ny tena fiainany, dia mifanohitra amin'izay. Manohitra ny sitrapon'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra izy. Dia izao ny voatantara. Ny anankiray aloha ny antso ny namantsika anankiray. Mampalahelo anay izy fa amin'izao fotoan'izao tany aminay anatin'ny fiangonana misy anay tsy tiany zareo izy pastera. Rehefa tsy tiany zareo pastera, misy andaniny eo am-piangonana, misy ny tia pastera, misy ny tsy tia pastera.
rehefa nitory-teny pastera ka tsy azo ho azony zareo nitory-teny nataon'ny pastera satria miresaka mikasika famadihana, miresaka mikasika fisotroana, miresaka mikasika fitsangajangana, miresaka mikasika ny toetrany olona izay tsy mety andavanandro. Pastera mitory-teny fa misy olona mitsangana makeo amin'ny alitara anankiray dia mandray micro dia mivazavaza miteny zavatra tsy tokony ho tenenina rehetra ao am-piangonana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Zava-nisy tany aminay zany. Zay ny resahan'ilay olona anankiray. Tsika tsy manonona anaran'olona, tsy manonona anarana fiangonana mihitsy aloha fa zany ny zava-misy zany. Ny anankiray koa ny resaka tamiko ny resaka dia zao. Tany an'ilay fiangonana anankiray izay ozy izy dia zao ny zava-misy no tantarain'ny kristiana anatin'ilay fiangonana zany. Pastera mitory-teny fa misy lasa mandeha mampaneno lakolosy mafy dia mafy. Zany hoe zany zavatra resahana rehetra zany dia zao. Tsy te hieno an'ilay tenin'Andriamanitra ny olona satria ilay tenin'Andriamanitra manitsy azy mivantana. Tena manitsy azy ary ny fiheverany azy dia hoe mamelively azy, mikapoka azy. Zay moa zany filazan'ny olona matetika rehefa misy ny tory-teny izay mifanojo amin'ilay zavatra eny dia tena za mihitsy no asian'ny pastera, na za mihitsy no asian'ilay mpitory-teny, na za mihitsy no asian'ilay olona. Fa tsy izany ange no izy. Tsy izany ho izy fa ny tenin'Andriamanitra dia natao hantsiana izay diso. Fitaizana amin'ny fahamarinana araka ny voalaza ao amin'ny epistely soratan'ny Paoly ho an'ny Timoteana hoe ny teny rehetra izay nomeny tsindrin'Andriamanitra, soratra rehetra izay nomeny tsindrin-mandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa fampianarana, fandresen-dahatra, fantsiana izay diso, fitaizana ao amin'ny fahamarinana. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra no ambara, hantsiana ny olona ao anatin'ireny toetra ratsin'ireny. Fa ny olona tsy mahazaka an'izany. Dia rehefa tsy mahazaka an'izany olona dia zao manaonao foana ohatr'izany. Ka na dia olona iverinao fa kristianina aza, na dia olona iverinao fa mpanompon'Andriamanitra aza, na dia olona iverinao fa tena mpivavaka aza, dia lasa manaonao foana tahaka izany. Lasa tsy mahazaka ilay fampianarana tsy misy kilema, tsy mahazaka ilay fampianarana mahitsy sy mivantana hoe tsy azo ataona ohatr'izao amin'ny maha-kristianina anao. Anisan'ny zavatra tsy zakan'ny olona zany dia mahatonga ny olona aminao zany hoe misy lasa mandray micro eo amin'ny pilipitra anankiray dia milaza izay tiany ho lazaina izy. Misy lasa mandeha mampaneno lakolosy fanaovana gafy. Za moa filazanareo hoe gafy, gafiana, anaovana kasiparana, atao izay tsy handrenesan'ny olona ilay tenin'Andriamanitra. Ary mampalahelo fa maromaro misy toe-javatra mitovitovy amin'izany. Misy moa dia manao vava, mamoaka vava amin'ny mpitandrina na amin'izay mitory ilay tenin'Andriamanitra mihitsy rehefa avy eo. Hoe ilay zavatra ataonao ne tsy mety ary ahita raharaha ianao. Misy moa no miteny hoe pastera, raha mbola ohatr'izany ny fitory-teninao ray volana sisa mieko anao hijanonanao eto, na tapa-bolana na herintaona. Misy tena manao an'izany mihitsy ary dia manao izay ho afany izy mitarika ny olona akahala sy hanala hanongana ilay pastera eo amin'io fitandremana sy fiangonana io. Zay zany ny zava-misy matetika any amin'ny fiangonana sasatsasany, izay mahatonga ny olona sasany mitaraina ohatr'izany anie aty aminay. Ary dia misy koa ny teny nisy ny teny tena miratsy saina ny olona aty aminay, miratsy toetra ny olona aty aminay, satria ny ao anatin'ny fiangonana dia misy manondrana ohatr'izany. Ka zay tia voalaza eo amin'ny Timote faharoa toko fahatelo andiny fahadimy manana toe-panahy araka an'Andriamanitra, heverina fa olon'ny fiangonana, mpitarika eo amin'ny fiangonana
kristianina amin'ny fiangonana, mpandray mifanasan'ny tompo, diakona, loholona. Zany manko no manana fahefana hanapa-kevitra amin'ny fivoriana, amin'ny fanesorana, na fanalana, fanonganana ny rem-pitandrina, na pastera any anatin'ny fiangonana ireny. Fa ny anankiray koa dia izao, misy mihitsy ndray koa, izay mivoatantara, misy ndray koa ny fiangonana mihitsy no mamevahana le olona anana ny toetra ratsiny. Mivavaka ao amin'ilay fiangonana izy, fa fantatry ilay mpitondra ilay fiangonana fa ratsy toetra io olona io, fa dia tsy misy mananatra, tsy misy miteny, tsy misy manitsy. Fa raha vao io koa ny tenenina dia mampikorotana fiangonana, satria lasa tsy mandeha ilay fiainana fiangonana hony. Izay ny filazan'zareo fa za aloha tsy mino an'izany, tsy andeha izany ny fiainam-piangonana raha ny olona ratsy toetra no teneniny. Raha ny olona manao ilay toetra tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra no tenenina dia tsy andeha izany ny fiainana fiangonana. Heverin'ny olona fa io olona io, na ireny olona ireny, na ireo olona ireo no herin'ny fiangonana amin'ny resaka ara-materialy sy amin'ny resaka ara-bola sy amin'ny resaka fanohanana. Heverin'ny olona zany fa hoe mpanohana ny fiangonana ireo, mpamatsy ara-bola ny fiangonana ireo, ireo no hery fiangonana ara-bola, dia na inona toetra an'ireo dia tsy misy mahasamy teny an'ireo, fa miforotra, milefitra eo anatrehan'ireo olona ireo ny olona rehetra. Za manokana aloha, amiko manokana dia tsy mety zany zavatra zany raha araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Fa ny olona rehetra zany na iza dia tokony anarina, tokony ampianarina, ary tokony ahitsy, satria mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra hoy Jesosy. Tsy hoe mandehana any amin'ny mahantra ianareo, na mandehana any izay tsy manam-pahefana ianareo, mandehana any izay tsy manam-boninahitra ianareo, fa any amin'izao tontolo izao. Ny olona rehetra izay ao anatin'izany hoe izao tontolo izao izany dia natao ampianarina sy hitoriana ny filazantsara mba ho tonga mpianatra Jesosy Kristy, ka ho tonga manahaka ny toetran'i Jesosy Kristy, manana toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary tena miaina amin'izany toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Ny salamo azo jerentsika amin'ny voalazan'ny salamo aloha. Salamo 112:1. Zao voalazany eo: ny adala no manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra, manao izay ratsy vetaveta rehetra izy, tsy misy manao ny tsara. Fa ny voalaza eto dia izao, tsy hoe olona manao hoe tsy misy Andriamanitra reto olona reto, fa olona eritreretina, mieritreritra ny tena, fa tena manompo an'Andriamanitra, zany hoe tena mahalala an'Andriamanitra, tena manao hoe misy Andriamanitra, tena manaiky ny fisian'Andriamanitra, ary manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra fa mandany heriny. Olona zany efa nanolo-tena, olona efa resy lahatra, olona efa nanao fanekena ho isan'ny fiangonana, ho isan'ny mpanompon'Andriamanitra, ho isan'ny zanak'Andriamanitra, fa mivadika mandà ny herin'Andriamanitra, mandà ny heriny, zany hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra zany. Zany hoe mifanohitra ny zava-misy. Ireo zany le lazain'ny ten'Andriamanitra hoe ambodia mitafy hodi-janak'ondry. Zay no mahatonga ny mpitandrina sasatsasany na maro ary no hoe sahirana ao anatin'ny fiangonana, satria misy olona ohatr'izany foana ao anatin'ny fiangonana ao, olona izay manana ny maha izy azy eo amin'ny fiarahamonina, dia olona manana ny maha izy azy eo anatrehan'ny fiangonana, fa ny toetrany dia misy mifanohitra tanteraka amin'ny maha kristianina, amin'ny maha mpanompon'Andriamanitra, dia matetika tena sahirana amin'ny mpitandrina eo anatrehan'ireny, satria raha vao mikitikitika ny toetran'ireny olona ireny sy ny fitondran-tenan'ireny olona ireny sy ny fiainan'ireny olona ireny, dia araka ilay fanambarako teo hoe misy mihitsy ny mametra hoe ray volana sisa nomeko anao pastera, dia miala eto ianao,
mba tsy isinina. Misy koa ary ny sasany fa mba tsy tenenana an'izany. Misy koa ary ny sasany tena hoe le andro ianan'ilay pastera mihitsy no sahan'ny zareo no mametra azy hoe zay sameko anao. Satria misy ao anatin'ireny olon'ireny koa le tena azo lazaina hoe tena mpanompo sampy ary tena mahavita mamono olona. Amin'izany fanompo-tsampy ataon'izany mihitsy, mpamosavy zany. Tena misy ny mpamosavy aoka tsy eritreretra nareo tsy misy mpamosavy. Fa amin'ireo mpamosavy ireo misy fiangonana vitsivitsy izay nitantara tamiko koa. Misy moa dia mbola fantatro tsara. Raha lazaiko eto ilay anarana dia fantatro tsara hoe mpitandrina izay fiangonana izany. Fa ao anatin'izany fiangonana izany be dia be ny mpamosavy. Be dia be. Ao anatin'izany fiangonana izany. Ao anatin'ny fiangonana misy be dia be ny mbola hoe manompo sampy kanefa olona izay eritreretina heverina fa olom-baositra ao anatin'ny fiangonana. Nisy fotoana moa izany efa nisy mpanompon'Andriamanitra niteny taminay, niresaka fampiresaka taminay, nanao programa hoe andeha ho any amin'izany fiangonana izany. Andehantsika andeha hiaraka ho any hanao tafika masina, hanao fampianarana. Fa ao anatin'izany fiangonana izany tena maromaro ny mpamosavy dia maromaro ny olona izay mpanompo sampy. Ary matetika dia mifamenindreo satria le olona manompo sampy ihany no lasa mpamosavy. Le olona milaza mieritreritra fa mitaiza olona lasa mpamosavy. Izany hoe zava-misy kanefa ireo olona ireo samy ao anatin'ny fiangonana ihany koa. Dia mitaraina ilay namantsika malahelo, namantsika ary tsy ny namantsika mitaraina. Andriamanitra koa ny malahelo amin'izany. Tena malahelo Andriamanitra. Satria Andriamanitra manantena hoe mpanompon'ireo olona ireo fa mivadika aminy, lasa manao zavatra hafa, mifanohitra amin'ilay tokony ho endrika sy toetran'ny mpanompo n'Andriamanitra. Mampalahelo, be dia be ny toe-javatra tahaka izany. Raha ho tantarako eto daholo ny zavatra izay ambaran'ny SMS-ny mpiaino, nareo mpiaino izany izay raha misy moa izany tsy voalaza eto ilay zavatra nambaran'ireo dia aza malahelo fa mbola mety hisy fotoana ilazana azy. Ary na tsy ho voalaza eto izy amin'ity fandarana ity dia voalaza foana ao anatin'ny fandarana marobe ao anatin'ity onjam-pionona dia vao masoa ity satria marobe ny karazana fampianarana sy fandarana izay manitsy an'izany rehetra izany eto fa tsy hoe ny fandarana mpalalao izay lalao tokony alehako ihany akory no afaka milaza an'izany. Ny kamaroan'ireny matetika dia voalaza ihany koa amin'ny olana izay lazainareo ambaranareo any amin'ny vahaolana tarobisaka ny talata hariva izay andreketan'ny zandrikelon'i Jesoky Kristy tiana fanantenana. Izany zavatra iainan'ny olona any anatin'ny fiarahamonina, ao anatin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao, ao akaikany, ao am-potitra, amin'ny mahatombotra ny fiavian'ny tompo, atombotra ny faran'ny zavatra rehetra. Mahonona tena araka volazana any amin'ny Galatiana, mahonona tena mahareta amin'ny fivavahana. Andraso jerentsika nge izany tena Andriamanitra izany vetivety. Petera voalohany toko 5:27 hoe fa atombotra ny faran'ny zavatra rehetra. Koa indre mahonona tena amin'ny fivavahana. Atombotra ny faran'ny zavatra rehetra, atombotra ny andron'ny tompo, atombotra ny fiverenan'ny tompo. Izay tena efa akaiky. Ka porofo manambara izany ilay zava-misy rehetra hitantsika miseho reny. Efa tapitra mitranga, efa tapitra miseho, tapitra tanteraka ny ankamaroan'ny famantarana rehetra mialoha amin'ny fiavian'i Jesoky Kristy. Ary izany mahatonga ireny olona ireny efa miseho foana ilay toetra ratsy iainan'ny olona amin'izao fotoana izao, na dia heverina fa mpanompon'Andriamanitra azy izy. Dia miezaka isika, aoka samy miezaka, aporisianareo zahay, ampaherezinareo zahay hoe tena mila miezaka ianareo manitsy ny olona sy mampianatra ny olona sy mananatra ny olona, fa tsy izahay ihany fa isika rehetra izay manan-tsaina rehetra aoka hiaina. Dia izay manan-tsaina rehetra aoka samy miezaka ampianatra ny manodidina azy, ampianatra izao tontolo izao, satria isika rehetra izao no irahana
andehany amin'izao tontolo zao ahatonga mpianatra ny firenena rehetra. Tsy anjaranay izay mpanao fandarana eto amin'ny radio ihany, tsy anjaran'ny mpitandrina mitondra fiangonana ihany, tsy anjaran'ny mitondra fivavahana maro samihafa eto sy eroa ihany, fa adidin'ny mino rehetra, adidin'ny mpianatra Jesosy Kristy rehetra, zay mino rehetra, zay mino aho Jesosy Kristy ny asa ataoko no ataony koa. Noho izany araraoty ny fotoana, fa efa fohy ny fotoana ahafahana manao ny asan'Andriamanitra, ary aoka samy andiny tena dia aoka samy hiova hiala amin'izay lalan-diso sy ratsy fanao rehetra, fa hiezaka hiverina amin'Andriamanitra, hiezaka hiverina amin'ny Jesosy Kristy, hiezaka anitsy ny lalana izay efa nizorona ka diso, hiezaka hanohy hatrany, hiezaka hanohy mafimafy kokoa ny amin'ny lalana izay hita fa mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy misy ny fanenjehana, dia tsy maintsy misy ny fampitahorana, dia tsy maintsy misy ny fandrahonana. Mety hisy mihitsy aza ny fifamonoana, fa zany rehetrarehetra zany efa voalaza ny ten'Andriamanitra fa natao hiaretan'ny mpanompon'Andriamanitra, natao hiaretan'ny kristianina, natao hiaretantsika izany. Raha misy amin'ireny mihatra amintsika dia fahataterahan'ny ten'Andriamanitra ihany koa izany. Anjaran'Andriamanitra no miady ho antsika raha sanatria ka izany no hankahalan'ny olona antsika ilay fitoriana ny marina sy fitoriana ny zavatra mahitsy sy mivantana, fa ny tsiana avy hatrany, fa tsy miolakolaka, tsy misy marimaritra iraisana amin'ny toetra ratsy sy ny toetra tsara, amin'ny Beliala sy Kristy tsy misy marimaritra iraisana zany, fa rehefa diso dia diso ka tsy maintsy ahitsy, fa ny marina no tazomina sy ampianarina. Zay no fandarantsika androany, satria mandeha ny fotoana, manome fotoana antsika rehetra amin'ny manaraka mbola eonay tsika raha sitrapon'ny Tompo, ary dia mino zay fa mbola hijanona eo amin'ny onjam-peo dia vao ihany ianareo anaraka ny fampianarana sy fandarana maro samihafa. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra no ny fitiavanao anay, ampianaranao anay, antsianao anay, hitarihanao ny lalanay ho any amin'ny marina trany isan'andro. Dia fanainao masina no hiasa ao anatin'ny tsirairay avy, ahafahanay maka ny lesona, ahafahanay manintsy tokoa ny dianay sy ny fiainanay. Amporisio zay ampahirezy zay ananatra sy ampianatra hanintsy ny hafa ihany koa. Taio ny fiainanay tsirairay avy amin'ny ankapobeny, ara-nofo, ara-panahy indrindra indrindra amin'ny fiainanay andavanandro, ambino amin'ny fisasarana rehetra, amin'ny asa fivelomana sy ny fikelezanaina, sy amin'ny fanomponanao ny mpanomponao rehetra. Eny fa ny olona rehetra dia angatanay ny fitahinao sy ny fiadananao. Manao ihany voninahitra mandrakizay. Amen. Mametraka mandram-pena mandram-pitafa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay, dia manonona fiadanana ho anao mandrakariva. An'Andriamanitra ihany voninahitra. Amen. Ampahalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampahalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny Vondrona Mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.